teo moa hoe miaro iainana dia izy ka hoe zare zany no maire tao anatin'ny maire arivo maneran-tany miatrika ny sommet des événements pour le climat tany COP21 tamin'ny décembre 2015 dia mifanojo ny disiny manina ho ny mpitenena ary ty teknika ty zany ty teratek ty dia miaro tontolo iainana satria tsy manimba tontolo iainana ny produit ampiasaina amin'ny lalana ary ihany koa ama fahasahiranana ny izao dia mikoa ny ambany dia ambany mikoa ny fanaovana an'ilay lalana. Eo ihany koa zany izy hoe misy création d'emploi amin'ny jeune ny Fianarantsoa. Eo ihany koa ny création d'entrepreneur satria ny tanora ny Fianarantsoa zany no ampianarina an'ilay amboatran'ilay lalana amin'ny alalan'ity teknika vaovao ity izay miaro ny tontolo iainana ka mety aminay ilay izy satria anatin'ny fampandrosoana tanteraka ny tanàna ny Fianarantsoa satria raha mananasa ny tanora dia mandroso azy ny ara-ekonomika ao amin'ny faritra Fianarantsoa. Moa ny Fianarantsoa koa zany tanàna agropastoral ihany koa ny tanàna ny Fianarantsoa satria izy io misy arrondissement filo ao anatin'ny tanàna ny Fianarantsoa. Ny arrondissement roa amin'io ihany no azo atao hoe tena urbaine fa ny dimy dia tena miaina amin'ny ataontsika ohatra hoe commune rurale ireny dia ao anatin'izay koa zany no safidianana ny fiarah-miasa amin'ny teratek satria iarovana ihany koa zany ny ambesaka fambolena tsy ho azon'ilay produit satria ny fantatsika ny polluant dia polluant fa ity teknika vaovao ty tena miaro tanteraka ny raha ny kory lalana moa hitantsika teo hoe ampahafolo raha ity teknika vaovao ty satria raha ny commune zany zao ohatra natongavana teo mbola tsy nanana vola hoe ahafahana nanamboatra kojakoja lalana sy nanamboatra lalana no le crise ka izay zany no mampety tsara nyty fiarah-miasa vaovao ty fa ny fandrinay moa zany dia le plus possible no anaovana an'ilay satria mila ho hitan'ny vahoaka ihany koa hoe miasa le mpitantana ny tanàna ny Fianarantsoa ary mitady partenaire mba hampandrosoana ny tanàna tsy mijery politika tsy mijery inona fa resaka fampandrosoana ny tanàna ny Fianarantsoa. Io moa zany le toa hoe tsy maintsy mandeha partenariat public privé tsy maintsy miara-miasa ihany koa. Io zany tsy afa-misaraka amin'ny fitondram-panjakana foibe amin'ny fiarah-miasa amin'ny partenaire. Amin'ny voalohany zany aloha dia mijery zany hoe misy voly ny tanora intéressé mitranoizay sy hoe izy ilay jeune entrepreneur mba ampianarina an'ilay teknika aloha aveo teo zany hoe izy tena indraikidraiky so tsy maintsy manaraka procédure foana arakaraka ny formation tonga. Ny tena maika koa zany voalohany indrindra mba hampandrosoana tsy maintsy lalana aloha satria na ohatra anao création nouvelle anao raha ratsy lalana mandeha tsy ho any mihitsy ilay olona fa vita aloha ny lalana dia mieritreritra zany.